Mitazona anisan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny fanambarana izay nataon'ny FFKM nareo fomboina amin'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Ny FFKM hatramin'izay dia noraisina ho anisan'ireo ray aman-dreny hapanahy izay mitondra ny hafatra lehibe ary anisan'ny andrandrainy rehetra rehefa mandalo fotoan-tsarotra indrindrandrindra ny firenena ka hilaina ny ray aman-dreny hitondra ny hevitra handondan-tabatra na hamerin-dia amin'ireo zanany izay mety miopefy na mandeha any amin'ny tsy tokony izy ny ale. Fa ny FFKM ihany koa dia fakakevitra amina trangan-javatra izay mety manahirana eto amin'ny firenena amina endriky ny krizy mifandalo zany sy izay mety ho fanapahan-kevitra lehibe izay raisiny ny fitondram-panjakana. Mpandamy maraka izany ary heno teny napetraka hatrany teo amin'ny rafim-piarahamonina malagasy tsy ny rafim-pitantanam-panjakana nahazatra na dia tsy voasoratra aza ao anatin'ny lalam-panorenina izany ny amin'ny fisarahana andraikitra eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana kanefa napetraka ny fifampitondrana ny fomba fanaovana politika ary napetraky ny endriky ny fandamina mpanjakana sy ny fandamina ankapobeany ny raharaham-pirenena no mahazava-dehibe ny fisian'ny ray aman-dreny avy amin'ny alalan'ny FFKM. Tao anatin'ny volana vitsy dia niandrasany rehetra ny fanambarana izay ataon'ny FFKM satria fantatry ny maro moa amin'ny lalana izay dia amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia difotra tanteraka ao anaty fahantrana ny vahoaka malagasy. Miaina tsy fandriam-pahalemana ary mitebiteby lava isan'andro ny amin'izay mety hitranga amin'ireo fiainana entin'ireo mpitondra fanjakana sy ireo manodidina azy amin'ny alalan'ny kolikoly sy ny fanodoina mbolam-panjakana sy ny amin'izay mety ho ady an-trano na ady anaty na skandala miseho isan'andro isan'andro. Tebiteby isika fa zary efa mahazatra zany satria ny mpitondra fanjakana no manaingo ny sehatry ny fitantanana ny firenena ho mahazatra ho izara ny vahoaka izany isan'andro isan'andro. Zatra ny maso, zatra ny sofina ary toa efa fandre matetika aza ny amin'ny hoe tsy mahafinaritra n'le fiainan'le fanjakana raha tsy misy skandala isan-kerinandro ary dia izay mihitsy le izy satria lasa buzz eo anivon'ny tontolo ny fampitambavao samihafa ny skandala sy ny famoronana ady-hevitra vaovao amin'ireo tsy fahaiza-mitantana sy fanapahan-kevitra raisiny mpitondra fanjakana. Nivoaka tamin'ny fanginany ny FFKM ka nanitsy ny mpitondra fanjakana ary rehefa nanitsy dia nanolotra sosikevitra ny amin'ny anatsarana ny amin'ireo fandanim-bolam-panjakana sy ireo zavatra tsy mitondra vokatsoa ho an'ny firenena. Fa ankoatran'izay dia nanolotra sosikevitra izy ireo ny amin'ny tokony hisiny ny fifanantonana fifampiresahana eo amin'ny hery rehetra na io fanjakana na ivelan'ny fanjakana. Mazava ny sary tian'ny FFKM marosana izany dia ny fifanantonana ny eo amin'ny tontolo ny mpitondra fanjakana sy ny fanoherana amin'ny ankapobeny. Zany raha teo moa zany dia efa ndresahany teo anivon'ny vondrona eropeana ny amin'ny hoe tokony hisy ny concertation inclusive, zany hoe andraisany rehetra anjara. Fa iza moa no tsy niantso izany fifanantonana izany raha ny tetỳ anivon'ny mpanohatra amin'ny ankapobeny dia efa saiky niantso an'izany na ny teo anivon'ny vondron'ny panorama na ny RMDM na ny antokotiko Madagasikara na ny HVM sy ireo antoko maro samihafa. Antony angamba nahatonga ny antoko RDS tarihany fetsorakotondraindrina ny tenany hoe rehefa tsy heno mpanohatra ihany mpitondra fanjakana dia mba tokony heno ny FFKM satria zava-dehibe ao anatina krizy izay misy amin'izao fotoana izao, krizy ara-tsosialy, krizy ara-toekarena, krizy ara-pandriam-pahalemana, krizy ara-fifampitokisana eo amin'ny samy mpitondra fanjakana, krizy eo amin'ny androm-panjakana taratra zany koa zava-misy amin'izao fotoana izao. Ka zava-dehibe ny henonana izay feon'ny FFKM zay ho an'ny mpitondra fanjakana. Manery araka izany ny hizorana makany an'izay fifampidiniana sy fifampiresahana izany. Efa nisy ohatra tsara ny tantara ny amin'ny sininy izay hoe helanelam-panahy na fandrosoana ny siny dinika nataon'ny FFKM zany ny ainana izany tamin'ny 2024 ary efa nandroso sosikevitra tsy lavitra an'izany ny FFKM tamin'ny fampiantsoana farany teo teny amin'ny ekara Analamahitsy. Mpitondra fanjakana moa mbola revo tamin'ny alalan'ireo fiantsoana ireo fiangonana zandriny sy amin'ny alalan'ny rindrakira ara-pilazantsara teny amin'ny Kianjabeny Mahamasina. Ny zava-misy tany Botswana, tany RDC, tany Centrafrika, tany Rwanda dia samy nanamarika fa nisy ny dialogue national
na ny concertation nationale mialohan'ny fifidianana de zava-dehibe ary tsy azo idivirana. Mamofopofona ny endriky ny fifidianana ho avy ny tsy filaminana ara-politika amin'izao fotoana izao, ka tsara tokoa ny isian'ny concertation nationale mialohan' zany fifidianana izany mba ahafahana mahazo fifidianana madio sy mangarara ary ahazony rehetra anjara sy antoka fa hitondra filaminana ny fifidianana ho avy eo. Izany ve no efa mahatonga ny rehetra amin'izao fotoana izao miantso ny isiana fandaminana vaovao ka ao anatin' zany fikaonandom-pirenena izany no ahafahana mikaroka izay fandaminana vaovao ahazoana fifidianana madio sy mangarara ary azony rehetra antoka izany. Ohatra ny tany ivelany raisitsika ary voaingana koa isika no tantara ny zava-misy tany Côte d'Ivoire, fifandomana teo amin'ny foloan'ny fandimbo teo aloha kanefa napandefitra ny amin'ny fony ny filoha ankehitriny Alassane Ouattara ka niantso ny filoha izay nidimbiasany ary niady taminy ampolotona ny lasa dia Laurent Gbagbo sy Ari Konan Bede. Mampiseho endrika tsara ny amin'ny lafiny demokrasia aty Afrika izany ary mametraka ho zava-dehibe fa ny fahefana de mandalo ary tsy azy reriavana fa rehefa tonga ao anatin'le fetrany tsy maintsy mifampiresaka dia mila manaiky izany ny mpitondra fanjakana na izy na iza. Zany zava-misy, zany malaza, mame fotoana antsika indray raha pitso, tokolasy tompoko vavy.